sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Umeurarny aho Andriamanitro mbao amin'ny ady ataoko hanoherako ny firenena tsy mivavaka fa ianao no Andriamanitra mandako. Nalaigny avy ao amin'ny Salamo faha 27. Fa le mbola tsara tsika jiaby agnato ankatragno agny tsika magnaraka manjoitsy tapaka mitandregny ity onjam-peo amintsika ity. Alady fadiminy amin'ny kare mitona bi atsika atolotry ny eglizy amintsika niany ity no hevitry lehibe hoe te hiavagna amintsika Andriamanitra. Arak'izay dia manasanao ampitiavagna agnaraka sy anjoy atrany ity fampianaragna ity ary sorina ianareo zay magnaraka mitandregny tsy tapaka manjohy atrany hatrany. Manolotro ten'Andriamanitra maro samihafa amintsika ny eglizy niany ity. Ary zay no hoentin'ny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque araha ny fagnazavagna ndraiky famaboasagna mba ny toroteny sy fampianaragna ho atsika rehetra tsy ankanavaka amin'izao vanim-potoagna tsara, vanim-potoagna fiovagna, fitodiagna misimisy kokoa amin'Andriamanitra, fotoagna hagnamafisagna ny finoagna ndraiky vavaka ke manasanao ary. Agnaraka hitandregny, ampitiavagna, ampinoagna ary amin'ny fanantenana. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, bokin'ny Jeremia mpaminay. Indro avy ny andro, teny mariny Tompo, hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda, ka tsy fanekena toy ny nataoko tamin'ny razana, tamin'ny andro ny tantanako azy, nitondrako azy nivoaka avy any amin'ny tanin'ny Ejipta, fanekena nivadian'izy ireo, na dia vadiny aza ao. Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'Israely, rehefa afaka izany andro izany, teny ny mariny Tompo, hataoko ao anatiny ny lalako, dia sady ho soratako ao ambony, ka ho Andriamanitra izy ireo aho, ary izy ireo ho oloko. Tsy isy olona hampianatra ny namany intsony, na olona hampianatra ny rahalahiny hanao hoe mahalala ny Tompo. Fa hahalala avokoa izy rehetra, na ny kely na ny lehibe, teny mariny Tompo, satria havelako ny haratsian'izy ireo, ary tsy ho tsaroako intsony ny fahotany.
izany ihany ny tenin'ny Tompo. Isaorana Ny ny Andriamanitra. Jesu Christi ilay marna Namisulna manutanana Alakasuba mamilani sike Iya Jesu Christi ilay marna Nefanya di tsunami Jesu Christi ilay marna Namisulna manutanana Alakasuba mamilani sike Iya Jesu Christi ilay marna Vaky teny masina faharoa taratasy ho an'ny kristianina Hebrio. I Kristy tamin'ny andron'ny nofony, noho ny nanolotra fivavahana sy fifonana, no mba hampitarainana mafy sy ranomasobe tamin'ilay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana, sady nohenohiny noho ny fatahorany an'Andriamanitra, dia nianatra ny fanekena tamin'ny fahoriana ny aretiny, na dia zanaka aza, ary ankehitriny efa tonga amin'izay fanaperana izy, ka tonga fototry ny famonjena mandrakizay ho an'izay manaiky azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavany ny Tompo, ho tanteraka tokoa izany. Evanjely masina nisoratiny Masindajoany, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro izany, nisy gentily sasany anisan'izay niakatra ivavaka tamin'ny andro fety, nagnatona any Filipo, zay avy any Betsaidany Galile, ka niantataminy nanao hoe, Tompoko, mba te ahitany Jesua izahay. Dia lasa i Filipo nilaza tamin'ny Andre, ka dia i Andre sy Filipo no niara-nilaza tamin'ny Jesua. Ary namaly azy Jesua ka nanao hoe, tonga ny fotoagna anomezam-boninahitra ny zanak'olona. Lazaiko marina dia marina aminareo, fa raha tsy maty ny voambarina fafy tamin'ny tany, dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy, dia mahavokatra be. Zay tiany eny no aviry azy.
fa izay mankahala ny eny amin'izao fiainana izao no itahiry azy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy manompo ay dia aoka izy anarakay, ary zay toerako no itoerany mpanompo koa. Raha misy manompo ay dia omeny raiko voninahitra izy. Ankehitriny mitebiteby ny fanahiko, ka inona re no lazaiko? Raiko vonjeo aho ho afaka amin'ity ora ity. Nefa izao indrindra no nahatongavako ho amin'izao ora izao. Raiko me voninahitra ny anaranao. Tamin'izay dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, efa nomeko voninahitra izy, ary mbola omeko voninahitra indray. No nenare zany ny vahoaka izay teo dia nanao hoe, kotrobaratra izany. Fa ao kosa ny sasany hoe, anjely niteny taminy izany. Dia o Jesoa, tsy ho ahy zany feo zany, fa ho anareo. Ankehitriny dia tonga ny fitsaranga n'izao tontolo izao. Ankehitriny ny mpifean'izao tontolo izao no orahiny. Ary izao rehefa tafasandatra hiala amin'ny tany dia itarika ny olona rehetra anatonay. Ny nolazany tamin'izany dia ny karazam-pahafatesana tokony ahafatesany. Izany ary ny teniny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina afa malala, alahady fadimy amin'ny karemintsika zao, zany hoe efa tena akaiky dia akaiky ny fankalazana ny Paka. Alahady ny sapakazo ny alahady ho avy zao, zany hoe herinandro idirasika amin'ny herinandro masina. Ny alahady ny sapakazo io no mampiditra sika amin'ny herinandro masina tokoa. Ka raha ny marina dia alahady atokatsika ihany koa eto amin'ny diocèse fanaovana pèlerinage, fivaniana masina any amin'ny la montagne arakaraka ny toerana misy asika. Fivaniana zay entsika mandinika bebe koa ny tampony Calvaire mba iarahantsika mifansika amin'ny Kristy ka andevenantsika miaraka amin'ny rasy rehetra, amin'izay hiaraka hisangana amintsika, anaovantsika départ vaovao, ahatongasika ho EOV Église olo velomin'ny batemy miara-dalana mandray atanana miombona ka iraina missionnaire tabernacle velona. Ao amin'ny fianakaviana Église kely no anomboasika mivelona ny Paka, ka ho fianakaviana Église kely mifampisimbona, mifanasoa, mikasaka ny soembona, hitondra amin'ny fivelaran'ny maha-olona manontolo sy ny olona rehetra ny fianakaviantsika tsiraikiraiky. Fa indrindra moa amin'izao diabe irahantsika manao makany amin'ny congrès eucharistique, ka anisan'ny fijanona lehibe araky naverimberina tamintsika ity fivahinina masina pèlerinage ataosika amin'ny la montagne, zay irisika tokoa mba ho tahaka ny ekaran'i Jesoa sy ny mpianany teny tendrombohitra, ka niovan'i Jesoa tare teo anatrehan'ny mpianatra. Enganetsika ihany koa mba samy ova hiavao manomana antsika sahady amin'ny congrès eucharistique tokoa izany rehetra izany, satria ny tena fivoanana dia isika mihombona, mihavana ary praitampo tokoa isika rehetra, ka zary fianakaviana ben'Andriamanitra, olraika sika ziaby, fratelli tutti, mba hidirasika bebe koa amin'ny fiomanantsika amin'ny Paka.
zay fantatratsika ny dikany fandalobana miala amin'ny fiainana amin'ny rifarifa, miala amin'ny fiainany tsy zarizary ka miditra amin'ny fiainam-baovao miaraka amin'ny Kristy. Fihavanantsika ary ny fihavanana sady kristiana no malagasy no anasitrana an'izao tontolo izao satria piraitam-posika zay aby. Hoararotsika fa indrindra isika tanora ny andalinana ny maha-olo-pinoanantsika, ny maha-olo-panantenanantsika ary ny maha-olo-pitiavana antsika ka hatonga antsika olon-dehibe amin'ny finoana ka EOV missionnaire tokoa zary tabernakla velona. Ry kristiana ava malala mitaky safidy matotra izany rehetra zany satria tsy maintsy manao dingana isika. Izany no andrasina amintsika amin'izao fijanonana lehibe, etape lehibe amin'ny la montagne zao. Sara ihany koa ny manamarika fa sy rery ny fidirana amin'ny fiainam-baovao fa iombonana ary zany ny maha eglizy ny eglizy miara-dalana. Izany raha teo koa ny fanekempihavanana vaovao entin'ny Kristy, i Kristy fihavanantsika no ny fanavotana tanteraka ao amin'ny Kristy dia zary ola raika amin'Andriamanitra isika, zary fianakaviam-be n'Andriamanitra. Io no anitra teriny papa amin'ny taratasy ensiklika efa naverimberina tamintsika Fratelli Tutti zay azo adika sotra hoe ola raika sika ziaby, piraitam-po sika ziaby. Io ihany koa no teny faneva entin'ny kongresa eukaristika, fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao, piraitam-po sika ziaby. Araka ny lazaisika dia tena iaka io ensiklika io satria maro ny fandravana vokatry ny krizy amin'izao fotoana izao sy afenina amintsika fa tena potika ny fifandraisana zay mandrafitra ny maha-olona atsika vokatry ny fahotana. Tonga nofy Jesosy laisy nanota ka ny baby ny ota asika kosa nefa mba hamerina amin'ny laoniny indray ny fifandraisana. Izy ilay fihavanana Jesosy io no mampivondrona antsika ho iray, mampivondrona antsika amin'ny zavaboary, mampivondrona amintsika samitsika, mampivondrona amin'ny ray. Izany no mahatonga asika mamerimberina mila sitranina alohan'ny fihavanana soatoavisika ho zary fihavanana kristianina sady malagasy. Ka io fihavanana sady kristianina no malagasy io no manasitrana an'izao tontolo izao satria zary ola raika isika ziaby ka mifanasoa, mifampitsimbina, mikasaka ny soa-iombonana. Ambaran'ireo vakiteny atolotry ny eglizy ny lalana tsy maintsy izorana dia sinona izany fa ny fidirantsika amin'ny fanekempihavanana vaovao amin'Andriamanitra araka ny voalazan'i Jeremia mpaminany ao amin'ny vakiteny voalohany. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany, teny marina ny Tompo. Ataoko ao anatin'ny lalako dia sady hosoratako ao am-pony ka ho Andriamanitra izy ireo aho ary izy ireo no oloko. Izany no nambaran'i Jeremia mpaminany izay maminany sahady ny vokatry ny famozena nentin'ny Kristy. Amin'izao kosa sy fanekempihavanana ity ivelan'ny tsony vokatry ny ranomby na biby hafa fa fanekempihavanana voasoratra ao am-po vokatry ny ranony zanak'Andriamanitra ka mitondra asika amin'ny batemy. Izany hoe halalan'Andriamanitra tokoa isika satria zanany ka iombona aminy ary zany ny vokatry ny fanavotany Kristy, zany ny paka fandalovana, zany ny paka fihavanana ty isika hotratrarina. Izany ny fihavanana marina ka miova ny fifandraisasika amin'Andriamanitra sy isika samitsika ary amin'ny zavaboary raha miombona amin'Andriamanitra tokoa isika ary zany no dikan'ny batemy satria tonga zanak'Andriamanitra. Ry kristianina hava malala, ny fosika no hitoeran'Andriamanitra ka zanak'Andriamanitra isika, hitoeran'i Jesosy isika ka izay ataosika dia ivelomansika ny maha zanak'Andriamanitra sika. Io lalazain'ny masindahy Paoly hoe sy izao sony novelona fa Kristy novelona ato amiko. Toy ny fifandraisan'ny ray sy Jesosy zanaka ny fifandraisasika amin'ny Andriamanitra amintsika samitsika sy samy olombelona ary ao anatin'ny fikolokoloana ny zavaboary. Izany no atao hoe fihavanana ka miverina mitoetra taloha tamin'arin'Andriamanitra izao rehetra izao. Izany no mahafahariana vaovao ny paka raha tomboka asika amin'ny zavaboary zany dia midika fa sy hoe manjakazaka isika rehefa nanafatra amintsika Andriamanitra hoe manjaka, fa midika hoe ilay teny hoe manjaka mikolokoloa manatsara hatrany araka ny misitrako. Milaza amintsika Jesosy ao amin'ny evanjely fa raha maty ny voambarina fafy dia mahavokatra be. Izany hoe maty miaraka aminy amin'ny fahotantsika, zay ny tiany hoe voambary maty. Ka raha maty amin'ny fahotantsika
dia mitsangana miaraka aminy velona ary dia mamokatra tsara. Raha atao teny hafa izany rehetra izany dia tahaka ny voa mitsiry sy maintsy lohaloha ny rasy ka mivelatra aim-baovao. Ka izay ny dikan'ny fandevenana an' Jesoa tao am-pasana, tsy maintsy maty ary loha ny fahotana ao amintsika ao mba hiova ivelona indray ka mitsangako velona miaraka amin'ny Kristy isika. Izany no ambaran'ny azo fizaliana izay niainan'ny Lucien Botovasoa, mamokatra be izy satria niala amin'ny fahafatesana ka tonga amin'ny fahasambarana tanteraka. Ambaran'ny evanjely androany ary kristianina havana fa tamin'ny izany andro izany dia nisy ireo gentily sasasasany anisan'izay niakatra ivavaka tamin'ny andro fety nanatona ny Filipo izay avy tany Betsaidiny Galilea ka nianta taminy nanao hoe tompoko mba te hitan'i Jesoa izahay. Dia lasa i Filipo nilaza tamin'ny Andre ka dia Andre sy Filipo no niarany laza tamin'i Jesoa. Mazava ny voalazan'ny evanjely eto, maro no fampianarana azosika sotonina. Naniry nahitany Jesoa ihany koa ny gentily izay tonga tao Jerosalema mba hivavaka. Tsara ampisaivana ihany fa ny atao hoe gentily dia ireo mpino hafa sy zody nefa tonga nanatrika sy nandray anjara amin'ny vavaka fanaon'ny jody amin'ny andro fety satria efa miompenina amin'ny zody. Misy amin'ny fantikana teny sasany ny teny milaza mazava fa i Grika ireo gentily naniry hitan'i Jesoa ireo. Nandreny zava-magaga maro nataon'i Jesoa izy ireo, nahafantatra ny fampianaran'i Jesoa ka sy ny salasala nanatona ny Filipo ary niangavy taminy mba hiona amin'i Jesoa. Fampianarana lalina ho antsika izany ary izany ny atao hoe synôda, niaraka ny fanimpidinika izy ireo ary dia avy eo nanantona ka nibebaka nanantona an'i Jesoa. Ka raha te hitan'i Jesoa tahaka azy ireo tokoa isika dia azo lazaina fa tanteraka ny oran'i Jesoa ao amintsika, izany hoe nosokafasika ny fosika, nesorisika ireo encombrement maro isan-karazany nialantsika, ireo fandravana destructionnisme hoy ny papa raha niresaka momba ny ity korotana virus sy izao krizy maro izao izy. Ary indrisy mitoy ny krizy ary maro lafy ankehitriny azy mitady hanapotika asika ary miarasy atrany ary ny sotoavina malagasy azy dia manjary potika ary anisan'izany ny fihavanana. Fantatra asika ny zava-misy mikasika ny sotoavina io tena niova tanteraka ny fomba fijery satria aleo very sy kalakala-pihavanana toy izay very sy kalakala-mbola satria nanjary ny vola no topoina ary dia hitasika izany amin'ny fiainasika andavanandro. Soatoavina sarobidy nefa io ka soa ihany fa eo Jesoa izy ny tena fihavanana. Ka raha te ho sitrana tokoa ary sika raha tisika iombona amin'izay fihavanana araka voalazasika soatoavina zay dia aoka andray an'i Jesoa isika tahaka nyreo gentilisy ireo Grika izay nanantona any Filipo sy Andre ka naniry andresy an'izay aretina mikika ansika izao dia oka ahayana rotra andray an'i Jesoa fihavanana isika ka izy anasitrana an'izao tontolo izao. Io no mahatonga an'i Jesoa namaly an'i Filipo hoe tonga ny fotoana anomezam-boninahitra ny zanak'olona. Lazaiko marina dia marina aminareo fa raha sy maty ny voambarina fafy tamin'ny tany dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia mahavokatra be. Ry kristianina ava malala, ny aim-baovao entiny paka no manenika ny fiainantsika manomboka amin'izao paka izao, ka ny lalana ny diavin'i Jesoa dia ny lalany fankatoavana ny sitrak'Andriamanitra izay azahoantsika famonjena araky ny voalazan'ny mpanoratra ny taratasiny Hebreo amin'ny vaky teny faharoa. Nianatra ny fanekena izy ka tonga fototra ny famonjena mandrakizay, manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ny dikan'izay. Io ihany koa zany ny lalana mitondra amin'ny fiainam-baovao ary lalana makany amin'ny tena fihavanana dia ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Araka izany dia ny hevitr'Andriamanitra no ivelomana fa sy araky ny hevitry n'izao tontolo izao sy ny lôjika n'izao tontolo izao zany no hitondrasika amin'ny tena fihavanana marina fa ny lôjikan'Andriamanitra. Io ny fotom-pampianarana tian'ny papa ho sapasika amin'ny hafatra omenitsika amin'izao karemy izao
mamelona ny masom-pinoana ka araky ny sitrak'Andriamanitra noho izay resika ny zava-mitranga amin'ny fiainantsika ary velomina miaraka amin'ny masom-pinoana ny fanantenana ka sy ataotra sy avozo isika miatrika ny fiainana na dia mafy aza zao Kristy zao fa ifikitra ny Kristy atoky ny Kristy nandresy ary ny fitiavan'ny Kristy no mandrisika sika ifampisimbana sy fanasoa ikasaka mandrakariva ny soiombonana ka mametraka an'izay eo anivon'ny fiainantsika ny fihavanana ilay fihavanana zay mibaribary ao amin'ny Jesoa fihavanantsika ka raha tanteraka izay na ady sy dia izay dia zary i Kristy fihavanana tokoa no anasitrana an'izao tontolo zao satria zary piraitapo ao amintsika. Ry kristianina hava malala, rehefa miala amin'ny fahafatesan'ny fahotanitsika dia ny fanatanterahasika ny sitrapon'Andriamanitra no famonjena ao antsika ary dia mampiombona antsika tanteraka, mampiavana antsika tanteraka sy itoerantsika ao amin'ny Kristy ary itoeran'ny Kristy sika ka hazo ny vokatry ny tena vokatry ny paka, lay paka mampiombona, lay paka mampiavana ary tizay no anasitrana an'izao tontolo zao. Ry kristianina havana, raha zanak'Andriamanitra tokoa isika dia feno hafaliana sy feno fiadanana tanteraka isika. Marina fa tsy maintsy mandalo amin'ny fiafiana, fahafoizana, fanolorantena amin'Andriamanitra kanefa rehefa manolotra ny tenantsika isika dia Andriamanitra no mitoetra ao amintsika afaka ireny accomblement maro reny ka raha izy no mitoetra ao amintsika dia maty ny fahotana zay ilay voa tsy maintsy maty aloha ka raha maty ny voambary dia amokatra be ary dia izay koa isika maty amin'ny fahotana fa amokatra kosa ny fiainantsika satria miara-maty amin'ny Kristy ka miara-mitsangana aminy ary zay ny paka. Mazava ary ry kristianina havana fa sy ny logika n'izao tontolo zao no atakaratsika n'izany rehetra zany no ahafahasika manasitrana an'izao tontolo zao fa ny logika n'Andriamanitra dia ny fihavanana sady kristianina no malagasy. Mila pitarika isika, mila baba ny andro isika, mila ray araka ny voalazan'ny papa ny fianakaviana maro, ny fianakaviana eglizy kely volana marsy isika izao zay atolotry ny eglizy ho ansika dia siza fa i Masinday Joseph. Masinday Joseph lay baba ny Jesoa, lay lehilahy marina, lay tia vavaka, lehilahy tia asa sy be teny fa namelona ny ankohonany aokary mba anana modely azy ny mpitarika rehetrarehetra, ny mpitondra rehetrarehetra fa baba tokoa i Masinday Joseph. Eo ihany koa ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy izay samy nivelona io sotoavina malagasy io dia ny fihavanana ary nampianatra azy ho fihavanana sady kristianina no malagasy. I Lucien Botovasoa aza dia nomeny ireo mpiarabelona tamin'ny anaram-bositra hoe rabe fihavanana. Ry Jesosy Tompo, zavatra ambony sady lalina ny azo fizaliana, fanafitohinana sy adalana ho an'ny sasany ary sy ho takatra ny sainao naovinanao ny fizaliana sy ny fanetretenanao zanak'Andriamanitra. Raha ny lojikan'izao tontolo zao dia sy ho tafita amin'izany naovinanaovina izahay. Izany anefa no lalam-pamonjena manambara ny fitiavanao anay ary io ny lalany fihavanana ka noho izany indrindra ry Jesosy Tompo, ianao ny aloha lalana nizotrana keny amin'ny Kalvery, maniry niaraka aminao tokoa izahay ary nasainao anaradianao azy ka azavao ny foa mampanahinay ny sainay amin'izao vanim-potoana efa akaiky dia akaiky amin'ny fankalazana ny famonjenanay izao dia ny paka. Ampianaro zahay Jesosy ahay anatra ny ataonao, manana modely izahay dia Lucien Botovasoa sy ireo olo-masina ary olo-sambatra malagasy engany izy ivavaka ao anay ka ho voninao koa izahay ahay anolotra tahaka azy ny fizalianay aminao ka amin'izay ho zary famonjena ho anay sy ho an'izao tontolo zao. Saronay manokana amin'izao vavaka ataonay izao ireo izay enjehana noho ny finoana fandrindra amin'ny toerana maro, miombona amin'izy ireo izahay, erezo izy ireo izoretrany amin'izay finoana izay. Izahay kosa hiezaka hiady amin'ireo fakapanay mitarika anay ho lavitra anao, hifikitra aminao tokoa ane izahay, ianao no fiainanay ary hitoetra ao aminao izahay ary ianao hitoetra aminay dia mokatra be izahay. Masiny Maria reny eo, Masinday Joseph ray eo mitodika aminareo izahay ento mba afaka ny dingam-piainana ataonay
izahay fa indrindra amin'izao fiomanana akaiky dia akaiky amin'ny kongresy eukaristika izao ka mba hovonina tokoa izahay ivelona ny toe-panany izay kongresy eukaristika izay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Sir.